Dia faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka tsy tapaka ity fandarana mana isan'andro izay atolotry ny fikambanan'ny mpiara-maky ny Baiboly ho anao ity. Anio ny teny izay voalahatra ao amin'ny karatry ny fikambanan'ny mpiara-maky ny Baiboly dia ny Asan'ny Apostoly 7 andininy 450 ka hatramin'ny 9 no iarahantsika mijery anio. Ary ao anatin'izany amalitsika ny fanontaniana faharoa manao hoe inona no ambarany amin'i Jesosy Kristy na ny fanahy masina na Andriamanitra, ary ny fanontaniana fahatelo ihany koa dia hoe misy ohatra tsara laitahaka ve na zavatra tsy tokony ho atao. Dia ndeha aloha isika iombom-bavaka mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny votoatin'izao fandarana izao. Irinay fanahy masinao raha ianao ilay mpampianatra tsara indrindra no amen'ny fonay sy ny sainay hitari-dalananay hahatakatra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra, satria tsy efa ny fisainan'ny olombelona tokoa izany. Mahatoky izay Tompo, fa mbola omenao izao andro izao dia manan-kambara aminay indray ianao, dia mitenena aminay amin'ny fombanao ama-Andriamanitra anao naiza toerana misy anay, ahafanay manaraka izao fandarana izao. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo anay. Amen. Asan'ny Apôstoly 7 andininy 450 no iarahantsika mamaky ka hatramin'ny 9 andininy 7. Mivako toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe noho nandre izany teny izany ry zareo tao amin'ny fitsarana ambony, dia nisambo foka mafy ary nidivazana tamin'i Stefana. Feno fanahy masina kosa Stefana ka nibanjina ny lanitra ary nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy teo ankavanan'Andriamanitra, ary niteny hoe indro hitako izao ny lanitra misokatra sy ilay zanak'olona mijoro ao ankavanan'Andriamanitra. Dia nioraka ireo tao amin'ny fitsarana ambony sady vao maika nanetsi-tadiny, ary indray niantoraka teny amin'ny Stefana izy rehetra ka nitarika azy tany ivelan'ny tanàna sy nitorabato azy. Ary ny vavolombelona dia nametra-damba teo tongotr'izay tovolahy atao hoe Saoly izay. Raha nitorabato azy ny olona, Stefana kosa niantso ny Tompo nanao hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia niankorika izy ka niteny mafy hoe Tompo, aza tananao atsony anie izao eloka izao. Ary avy nilaza izany izy dia nodimandry. Ary Saoly nankasitraka ny namononan'i Stefana. Andro tiany ihany dia nipoka ny fanenjehana mahery vaika niaritra tamin'ny fiangonana tao Jerosalema. Nilipatrana eran'ny faritra Jodia sy Samaria ny mpino rehetra, afa-tsy ny Apôstoly ihany. Nisy kosa mpivavaka tsara nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Tamin'izay Saoly dia nilofo andringana ny fiangonana, noteteziny dirana ny isa-trano, nataony sinto mahery navoaka ny mpino, na ny lahy na ny vavy, ka nalefa ny tany am-ponja. Izay indray no andalan-tsoratra masina izay voalahatra ho antsika anio. Mamarana ny tantaran'i Stefana atao anatin'ny soratra masina. Kanefa manokatra ny masom-panahintsika ihany tokoa hoe inona kay no mety efaran'ny fiainako ary inona no andradraiko raha miala eto amin'ity tany fandalovana ity aho. Fa tato amin'ity andalan-tsoratra masina ity izay amalintsika ilay fanontaniana hoe inona no ambarana amin'Andriamanitra na Jesosy Kristy na ny fanahy masina, dia ahitantsika taratra fa ny fanahy masina dia mpampaherin'ny olona ao anatin'ny ady sarotra izay lalovany. Ary hitantsika izany eo amin'ny 550. Raha tonga ny olona ny tsara ny Stefana, ny safoka, ny hidivazana mihitsy azy hoy ny soratra masina, dia Stefana kosa feno ny fanahy masina ka nibanjina ny lanitra na nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy teo ankavanan'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mpampahery, mpanolo-tsaina eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary izany ny zavatra nampian'ny tenan'ny Tompo
andeha dia anirako ny fanahyko aty aminareo. Izy no hampianatra anareo, izy no hampahery anareo, izy no hitarika anareo amin'ny fahamarinana, izy no hanolotsaina anareo amin'ny fotoana rehetra. Ary hita taratra tamin'ny fiainan'i Stefana izany. Stefana ilay lehilahy anankiray izay nofidiana tao anatin'ny maro ihany koa hanao ny asan'Andriamanitra. Ary hitantsika tao anatin'ny fifidianana azy fa anisan'ireo lehilahy izay feno ny fanan'Andriamanitra ary tsara laza tamin'ny fiangonan'i Stefana. Vokatr'izany dia hitantsika fa na dia ao anatin'ny zava-mahamay eo amin'ny fiainany aza Stefana dia mbola navita nijoro noho ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Inona ny ambarany amin'ny asan'ny fanahy masina? Eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity dia hoe mampahery ny fanahin'Andriamanitra. Asa na manahoana ny zavatra iainanao na lalovanao amin'izao ora sy fotoana izao. Fa tadidio fa amin'ny ady sarotra izay lalovantsika, ao anatin'ny zavatra manahirana antsika, ao anatin'ny fotoana izay mety tena mahareraka antsika, dia mety iza ho fenon'ny fanahy. Fa rehefa fenon'ny fanahy isika, dia iny no mampahery antsika. Ary ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra atao anatsika no mahatonga antsika mahavita mibanjina ny lanitra ka hita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay miahy ny fiainantsika. Manoloana ny zavatsarotra lalovany eo amin'ny fiaina dia arakaraky ny ondrehanao no ahitana olana, fa arakaraky ny trakanao hitodihanao any amin'ny tompo no ahitanao fanantenana eo amin'ny fiainana. Moa tsy izany va ny zavatra niaina Stefana? Tsy ny tanondry variana nijery ireo mpanenjika azy izy, fa noho ny fahafenon'ny fanahy tao aminy dia nitraka ny banjan'Andriamanitra izy. Fahamarina voalohany hitantsika eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity izany, ny aminy hoe inona no ambarany amin'Andriamanitra na ny fanahy masina na Jesosy Kristy. Fa ny fahamarinana faharoa hitantsika ambarany soratra masina koa eto hoe inona ny ambarany amin'i Jesosy Kristy, dia ilay Jesosy Kristy izay maty eo ambony hazo fijaliana, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, dia tena niakatra tany an-danitra tokoa, mipetraka ao ankavan'Andriamanitra raitsotoa. Ary izany Jesosy Kristy mipetraka ao ankavan'Andriamanitra raitsotoa izany no tazany Stefana ka nitenenany tamin'ireto mpanorandalàna fariseo fitsarana ambony teo amin'ny jiosy reto, ny tenenany nanao hoe indro hitako izao ny lanitra misokatra sy ilay zanak'olona mijoro ao ankavanan'Andriamanitra. Tena fametavetana ny fivavahana jiosy izany nataony Stefana izany, nefa tsy nampaninina azy, fa izany no marina, izany no hitany, izany no tazana, ary izany no antony ahavelomany. Dia ilay Kristy naharesy ny fahafatesana petraka ao ankavan'Andriamanitra. Fa moa tsapantsika kristianina amin'izao fotoana tokoa ve izany hoe toeran'i Jesosy Kristy eo ankavan'Andriamanitra izany, ilay mivavaka ao antsika, ilay mifona ao antsika, ilay mampahery antsika ny fahafantarantsika hoe velona io tompoko, ary miasa io, mahita ny zava-drehetra io eo amin'ny fiainana manontolo. Fahamarinana faharoa hitantsika eto ary dia tena hoe io Andriamanitra hivavahantsika io dia Jesosy Kristy izany, dia Andriamanitra velona, petraka ao tananakavan'Andriamanitra ray izay mifona sy mivavaka ho asy ianao. Fa ny fahamarinana fahatelo izay hitantsika eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity, ny aminy hoe inona ny ambarany amin'i Jesosy Kristy, dia rehefa voatora-bato Stefana dia niantso ny tompo izy ka nanao hoe ry Jesosy tompo ô, raiso ny fanahiko, ry Jesosy tompo ô, raiso ny fanahiko. Jesosy Kristy ilay niteny nanao hoe andeha aho dia miboatra fitoerana ho anareo, ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Tanteraka tamin'i Stefana izany teto amin'ity fotoana anankiray ity, ka nahatonga azy ny teny nanao hoe ry Jesosy tompo ô, raiso ny fanahiko. Ao an-tranony ray koa izy ny tompo,
misy fitoerana maro ho an'iza, ho an'izay rehetra nandray azy ka nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay nino ny anarany. Ary zany ity Stefanina ity nanana finoana velona an Jesosy Kristy ka nitenina hoe Jesosy Tompo, raiso ny fanahy. Raha ialeto amin'ity tany ity fandalovana ity tokoa moa isika dia anahoana ny fiafaran'ny fiainantsika? Tena fahazona antoka ohatry ny Stefanina ve hoe velona ho an'ny Kristy, maty ho an'ny Kristy? Fa Stefanina dia tena tsy nitsitsitsitsy mihitsy raha nitoro ny filazantsara, tsy nanao izay nahafinaritra ny sofon'ny olona ny fampianarana nataony, fa tena nitarika ny olona ho amin'ny fibebahana marina tokoa. Ka na dia namoizany ny ainy azy, tsy nampaninina azy zany, satria fantan'izay inony. Fantany iraka nan'iran'Andriamanitra azy, dia hanala ny olona ho amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Izany no nataony Stefanina. Ary fantany fa raha izany no hahafatesany, dia izao hoe tonga amin'ny tenin'ny Paoly Apostoly amin'ny Filipianina 1:1-2 manao hoe fa Kristy no antony havelomako, ny fahafatesana no azoko tombony. Ary tena zany no zavatra niainan'ny Stefanina teto. Maty izy ho an'ny Kristy, velona izy ho an'ny Kristy. Ka tsy nahatahorany mihitsy ny fahafatesana, satria ny fahamarinana hitantsika eto dia hoe Kristy no mandray ny fanahin'ny olona ho ao aminy, satria Kristy mihitsy no nampananteny ka nitenina anao andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo, ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary hitan'ny Stefanina izany. Tsapanao sy hitanao koa ve zany eo amin'ny fiainanao ary inonao? Fa raha miala eto amin'ity tany fandalovana ity ianao, dia ho aiza? Fa ny Tompo dia mandray ny azy, ary izy mahafantatra ny azy. Fa tadidio fa tsy izay rehetra manao tompoko nandova amin'ny fiainana mandrakizay hozy izy ny Tompo, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Dia inona ny sitrapon'Andriamanitra? Dia ny aneketsika ny Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ary zany ny zavatra nitorian'ny Stefanina, ka nahatonga ny reto fitsarana ambony tao amin'ny jiosy reto, ny fariseo sy ny saduseus, mpanora-dalàna, hitora-bato azy, satria tsy tatan'ny olona zany fahamarinana zany. Eny na amin'izao fotoana reny, na kristianina miditra am-piangonana ary, tsy mahataty izany hoe ianao ve manana ny Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Tsy mahataty izany hoe izay manana ny zanaka ny manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka ny tsy manana ny fiainana. Fa raha misy olona miteny izany dia hoe aza mba mihevitena ho kratsinina koa. Fa zao no mila tsaroana hoe izany ny fahamarinana. Fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanaka tsy manana ny fiainana, dia miditra am-piangonana sy manao asan'Andriamanitra maro samihafa ary isika. Ary tsy tokony ho menatra na tsy ho sahy anambara izany isika mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny Stefana. Fahamarinana efatra farany hitantsika eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity, raha ny ambarany aminy hoe inona ny ambarany amin'ny Jesosy Kristy, dia ilay vavaka nataony Stefana eo amin'ny 1:50 manao hoe Tompo, aza tananao atsoina ene izao eloka izao. Aza tananao atsoina ho azy ireo ane izao eloka izao. Inona ny tiany Stefana ambara amin'izany? Ny mpamonjy dia Jesosy Kristy, ny mpamela heloka dia Jesosy Kristy. Ary izany vavaka nataony Stefanina izany dia ahitantsika taratra fa tsisy mahay mamela heloka afa-tsy Kristy. Ary izany mbola nambarany Stefanina teto, na tsy tiany reto olo reto aza. Ary tsaroantsika ihany koa ny Tompo fa ny aina tahaka ny Stefana, rehefa tonga ny olona nentina teo aminy dia niteny izy hoe voavela ny helokareo. Dia tesitra reto olona mpanenjika azy hoe fa izy ianao no mba hamela heloka olona. Blasfemi izany, fa mety avy tanàn'Andriamanitra izany. Fa hitantsika eto ny fahamarinana izay ambarany Stefana, ilay lehilahy martyra voalohany, dia nitenina na hoe Tompo, aza tananao atsoina ene izao heloka izao, satria ny Tompo no mamela heloka eo amin'ny olona. Izany mahatonga antsika fa raha tsika no
tonga zanak'Andriamanitra dia amboarany Jaona voalohany, toko voalohany 1:7 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny helotsika ary manafaka antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa izany zavatra izany ozy izy Jaona no nisoratako anareo mba tsy hanotanareo fa raha misy manota dia manampisolo vavy ao anaty iray tsika dia Jesosy Kristy ilay marina. Fahamarinana fahaefatra hitantsika ny ambarany amin'ny Jesosy Kristy eto dia hoe Jesosy Kristy mpamela heloka. Raha fitiantsika izay hoe inona ny ambarany amin'ny Jesosy Kristy na ny fanahy masina, ary dia izao ny zavatra nambara teo hoe rehefa feno ny fanahy masina ny olona dia mitondra fampahirezana ho azy zany. Ninona zavatra sarotra mandalo amin'ny fiainana dia ny fanahy masin'Andriamanitra no mpampahery, mpanolo-tsaina, mpitaridalana. Fahamarinana faharoa hitantsika ny amin'ny Jesosy Kristy dia hoe Jesosy Kristy tena mitoetra eo kavan'Andriamanitra iray, tahaka ny nahitany Stefana azy, tahaka ny nanambaran'ireo apôstoly maro samihafa. Fa iny Jesosy Kristy iny dia izao hoe niakatra any an-danitra ary nipetraka ao kavan'Andriamanitra iray tsy toa, mivavaka sy mifona ho antsika. Fa ny fahamarinana fahatelo hitantsika teo ihany koa dia hoe Jesosy Kristy mandray ny azy rehefa miala ety an-tany ny olona. Jesosy Tompo raiso ny fanahiko, satria ny Tompo mihitsy ny tenina na hoe andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo, ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Raha miala ety isika, ny nofontsika no mijanona eto tany, fa ny fanahintsika kosa dia mandeha any amin'ny Tompo avy hatrany. Tena mandeha amin'ny Tompo avy hatrany, tahaka ny nambara Stefana hoe Jesosy Tompo raiso ny fanahiko. Ary ny fahamarinana fahaefatra farany hitantsika teo dia hoe Kristy no afaka mamela heloka, ka nahatonga ny Stefana ny teny hoe Tompo, aza tananao antsoinany izao heloka izao. Ny Tompo mamela heloka. Ary toa mampatsiaro koa izany ny zavatra niainan'ny Tompo fony izy no samborina tetỳ an-tany. Luka 7:20, rehefa no samborina ny Tompo dia nombona teo ambony hazo fijaliana dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe raha eo apetrako ampelantananao ny aiko. Raha eo apetrako ampelantananao ny aiko ny Tompo rehefa nialaina izy. Fa talohan'izay nefa rehefa nokapohin'ny olona izy, rehefa noesoan'ny olona izy, dia hoy izy eo amin'ny Luka 7:20 ihany 4:30 manao hoe raha eo avelao ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Dia hoy izy ny Tompo manao hoe saosiny iray dia iray ihany, ary ny asa ataony no ho ataoko koa. Ary izany ihany koa ny zavatra nataon'ny Tompo, ny ainany. Fa hitan'ny Stefana daholo izany zavatra rehetra niainan'ny Tompo izany, dia nanjary niraikitra tao anatiny, fampianarana velona ho azy. Ka rehefa tody zavatra nanahirana izy dia nahavita ny teny tahaka ny Tompo, satria ny Tompo no mpampianatra tsara indrindra teo amin'ny fiainana. Raha izay ny fanontaniana voalohany, voalahatra tato amin'ny karatry ny mpiara-maka ny Baiboly tamin'ity andalan-tsoratra masina ity hoe inona ny ambarany amin'ny Jesosy Kristy, na ny fanahy masina na Andriamanitra, dia ny fanontaniana faharoa kosa dia ahitantsika ny fanontaniana manao hoe inona ny ohatra tsara laitahaka ary inona ny tsy tokony atao. Inona ny ohatra tsara laitahaka ary inona ny tsy tokony atao. 14:20 dia ahitantsika hoe inona ny tsy tokony atao. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe noho ny nandre izany teny izany ry zareo tao amin'ny fitsarana ambony, dia nisafoka mafy ary nidy vazana tamin'ny Stefana. Noho ny nandre izany teny izany ry zareo tao amin'ny fitsarana ambony dia nisafoka mafy ary nidy vazana tamin'ny Stefana. Iza moa reto fitsarana ambony reto? Dia solotenan'ireo Sadoseo, Fariseo, mpanora-dalàna, mpisorona. Rehefa nandre ilay toroteny izay nataon'ny Stefana izy ireo, dia ny tao anatin'ny fony dia lotika. Ary nisafoka sady nidy vazana mafy izy ireo izy tamin'ny Stefana. Inona hoy ny ohatra tsy tsara laitahaka? Amin'izany dia izao hoe betsaka koa ny olona indraindray mahare tenin'Andriamanitra dia tsy matary fahamarinana, dia misafoka, dia manao ny tsy fanao.
Fa na tenin'Andriamanitra zao ary ny toriana dia misy olona tsy mahazaka izany. Tahaka ny tamin'ny andro Stefanina ihany, mbola tsy miova ny olona. Ko inona ny toetra tsara alaitahaka ary inona ny tsy tokony ho atao? Dia hoe zakatsika ve ny meny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika. Sao dia mbola manao tahaka ny reto karazan'olona reto ihany isika. Raha vao tenenina amintsika ny marina dia misafoaka, dia mihidy vazana manoloana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra isika. Sa kosa manana fo misokatra handray ny tenin'Andriamanitra ka hiaiky ny tsy fahamarinana, ny tsy fahatanterahana, ka hiverina amin'ny tompo. Fa zany ingen tanjon'i Stefanina, ahatonga azy ireo hiverina amin'Andriamanitra. Fa saingy ny azy reto indray dia zao hoe vao mainka nahatonga azy nanidiny fony ny fandrenesan'ny fahamarinana, satria voatsindro natao am-pony izy amin'ny zavatra tsy mety nataony, dia te hanamary tena. Ingane mba tsy tsika izay manahaka izao fandarana izao koa no hanana izany toe-po izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia maranitra tahaka ny sabatra roa alela, ka manindrona ny ato fo sy ny ato fanahin'ny olona, mampibaribary izay tsy fahatanterahan'ny olona ao anatiny. Fa inona ny ohatra tsara lay tahaka hitantsika eto kosa dia tahaka ny nataony Stefana. Tsy mitsitsitsy fitenenana, fa rehefa marina dia marina, ary ny marina tsy mila amboamboarina, fa ny fahamarinana mila ambara. Amin'izao vanim-potoana havelomantsika izao dia mila izany ny fiarahamonina misy antsika. Tsy mila safosafona ny tenin'Andriamanitra, fa mila ambara ampahitsiana. Ohatra tsara lay tahaka tamin'i Stefanina ve? Dia nilaza ny marina tampahitsiana izy. Ny ohatra tsara lay tahaka tamin'ny fiainan'i Stefanina ve? Dia zao hoe tsy laza na voninahitra na tera-manolona no nandradray, fa ny asan'ny tompo izay nasainy tanterahana. Inona ny asan'ny tompo nasainy tanterahana Stefanina? Dia nitony filazantsara. Azony nataony no naka ny fony reto olona ireto, fa tsy zany ny azy. Fa ny ohatra tsara lay tahaka tamin'i Stefanina ihany koa dia zao vonina ho faty ho an'i Kristy, vonina hijoro ho amin'ny fahamarinana, ka na dia andatsahany rany azy hamoizany ainy dia tsy mampaninina azy zany. Ary hitantsika tsara fa ireo martiora maro samihafa maty reny enge, ohatrany hoe Rasalama, Ranivo martiora, Rafaralahandriamazoto, nandatsaka ny rany ireny. Fa saingy izao tody tsy ny avy ny olona tamin'ny vanim-potoana, fa aty aoriana tena vato mivaingana eo amin'ny fiainan'ny olona, tsangam-bato lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahitany ireny. Moko venao vonina metraka ditongotra eo amin'ny androm-pahavelomantsika ankehitriny, ka ho tarafin'ny olona any ariana ny zavatra nyainanao ankehitriny. Fa izany ny zavatra nataon'i Stefana. Hitantsika eto amin'ity andalan-tsoratra masina ny Asan'ny Apostoly 7 manomboka amin'ny 1:4-5 ity. Fa ny fahamarinana ny ohatra tsara lay tahaka hitantsika eto ihany koa amin'ny Stefanina dia hoe nanatanteraka ny tenin'ny tompo izy. Reseo misoa ny ratsy, mivavao an'izay manenjika anareo, fahaza manozona. Ary teny izany nataon'i Stefanina. Na dia nitora-bato azy ary reto olona reto, dia nivavaka ao azy ireo no nataony. Ary tsy hoe vavabavaka mba tiana atao fotsiny, fa raha ny teny izy hoe tompo aza tananao atsony eny ireo elika ireo, dia fantatsika fa ny olona anakay teo izay nampirisika ny olona amono ny kristianina dia Paoly Apostoly izany. Saoly moa ny anarany tamin'izany fotoana izany. Ary hitantsika tsara fa teo tongotry Saoly no nametrahany reto olona nitora-bato reto ny akanjony. Fa saingy izao nivavaka nataon'ny Stefanina dia tanteraka tamin'i Saoly izany. Fa nanjary tsapany Saoly izany atao hoe famelan-keloka nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Tsapany Saoly izany fiovampo izany, ka nahatonga azy ho tonga mpanompon'Andriamanitra koa, tsy menatry ny amin'ny filazantsara, ka nahatonga azy ny tenana hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Inona ny lesona sotontsika ao anatin'izany? Lesona tokony ho sotontsika dia ny hoe mila mivavaka isika, mangataka famelan-keloka sy famindram-po an'ireny olona manodidina antsika, izay manao tsinotsinona ny fivavahana ireny.
fa ny tompony manana ny fotoana ho azy ireny, fa mivavah azy ireny fa aza manozona, mangatafy famelana ho azy ireny mba hiasan'ny tompo ao anatin'ny fiainany ihany koa. Fa marina tahaka ny fahamarinana nataon'Andriamanitra tamin'ny vavaka nataon'i Stefana, ny mbola hanamarina ny vavaka izay ataontsika ihany koa. Fa ny farany dia hoe inona ny tsy tokony ho atao. Dia hitantsika tamin'ireto olona izay nanenjika ny fivavahana kristianina ireto, dia anakay amin'izany Paoly Apostoly, dia tena hoe ny fofony ain'ny olona izay mitory ny filazantsara. Inona ny tsy tokony ho atao? Dia isika kristianina mifanenjika ihany koa. Indraindray tsy ny olona avy any ivelany ihany no manenjika antsika, fa isika samysika ihany koa no maninona? No mifanenjika, no mifanaratsy, no mifanaraby. Fa tsy manatsika ilay saina hoe tsika na maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny tompo. Vanim-potoana iainantsika ankehitriny ve? Dia enarana ilay nitenenin'ny tomponana hoe izay tsy manohatra anareo dia momba anareo, izay tsy manohatra antsika dia momba antsika. Dia izay indray no fahamarinana izay nambarany tenin'Andriamanitra tamintsika anio. Ny ohatra tsara ilay tahaka dia tahaka ny Stefana, ilay vonona ijoro hanambarany fahamarinana, ilay vonona ivavaka ho an'ny olona izay manenjika azy, ilay olona izay vonona hiaona tamin'ny tompo, satria velona izy ho an'ny Kristy, maty izy ho an'ny Kristy. Ary inona ny tsy tokony ho atao? Raha mandre ny tenin'Andriamanitra ihany ianao, aza manamafy ny fonao fa miverena amin'ny tompo. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana, ary tsy miova izany. Tenin'Andriamanitra izany, ary mila aparitakitsika sy toritsika manerana izao tontolo izao izany. Fa indrindra ihany koa mila ananantsika aloha vao haitsika no mizara izany. Dia izay indray no masakazo natolotra teto amin'ity fandarana mana isan'andro izay natolotry ny fikambana mpiara-maky ny Baiboly ho anao ity. Vavaka isika, isaoranay ianao tompony amin'ny teninao izay manome ainao anay, mampieritreritra anay, terizo ny finoanay mba ho tahaka Stefana, ka velona izay ho anao, maty izay ho anao, ka tetena vonona ijoro amin'ny lafim-piainanay manontolo, na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na amin'ny fomba fanao, mba ho voninahitra anaranao irery ihany. Ny anaranao Jesosy Kristy tompoky anay. Amen.